Ao anatin'ny fanampiana izay ihany nanolotra fanomezana ho an'ireo ankizy mpilalao baolina eny Betongolo kosa ny fikambanan'ireo tompon'andraikitra niasa tany Toamasina faritra Antananarivo. Avy hatrany dia ho arahantsika ny andindiny mahakasika an'izay vaovao iray izay entin'ny rotsalakotina iray amin'ny sariny mamy Rasoanaivo. Ankizy miisa 10 izay miofana ao anatin'ny sekoly momba ny fianarana baolina kitra Avenir de Betongolo no nomena fitaovana entina milalao ny baolina kitra avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny fikambanan'ny tompon'andraikitra miasa ny Toamasina izay ao amin'ny faritra Antananarivo na ny Amito za. Nahitana ny akanjo na ny maillot fentina milalao baolina miisa 4 karazana ireo ankizy ary tsy adino ihany koa ny baolina. Anisan'ny tanjon'ny fikambanana Amito ny manampy sy mifanome tanana amin'ny mpiarabelona aminy ary tsy voasambana izy ireo nanolotra fanampiana tahaka izao. Ny fanampiana omenay amin'ity androany ity ato amin'ny Betongolo ato amin'ny cercle militaire eto zany satria domaine miaramila izy ity misy inona moa izy teo misy école de football ato. Ary école de football io mpianatra ao misy moa zanaka miaramila misy koa nefany zanaky ny fokotany Besarety sy ny aty Betongolo aty dia tia hanohana an'ireo ara-pitaovana izahay arak'izay zakanay satria amin'izao fotoana izao moa ny olona manao ny ataony daholo amin'ny resaka propagande mizara ny zao izay tsy amin'izany tsy resaka t-shirt na zavatra zaraina d'ailleurs izay tsy manao politika fa izay ny anjara briky tiana hoentina ho fanampiana ny école de football io fa misy FDB anankiray ihany koa amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao amin'ny toetrandro izay iainantsika dia tia ampiseho koa izahay fa ny cadre rehetrarehetra ninonina fiorehany ara-potokevitra ara-politika ara-pivavahana ara-piaviana dia afaka miaraka mifandray manao zavatra anankiray zany hoe atomboka izao ny atao hoe fitoniana ara-politika. Ny taona 2027 moa no niforona ny tany Toamasina ny fikambanana Amito ary maro tamin'ireo mpikambana no nifindra taty andrenivohitra ka izay ihany koa nanotarana ny faritra ivelaran'ny mpikambana ao amin'ny Amito. Efa feno 7 izao ireo mpikambana eto andrenivohitra. Tsy paipaika madiodio ny fikambanana no nahazoana ny enti-manana tamin'ny fanomezana izay natolotra ireo ankizy mpilalao baolina. Mbola noho ny fanomezana izy ireo mandritra ny fetin'ny krismasy ka izay kojakoja tsy miasa ao an-tokantranon'ny mpikambana sy ny ananivon'ny fiasana tsirairay avy no atolotra ho fanomezana ho an'ireo olona sahirana raisina tanana eny amin'ny fitoerana iray eny Ambohidratrimo.